miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity mbola natanjaka hatrany ny tsioka ny varatra aza ho an'ny ilany atsinanany nosy voakasika an'izay moa ny voatany sy ny faritra atsinanana mbola mitondra rotsakorana izy fa atao anatin'ny telo andro avy kosa indray dia tombanana miamalefaka hatrany izay tsioka ny varatra aza izay fa naizana zany dia mety mbola ahitana orana malefaka hatrany aloha indraindray ny toerana sasany ho an'ny faritra atsinanana Madagasikara indrindra atao anatin'ny 4 ora ho avy. Mahakasika ny maripahana kosa indray dia tombanana misy fiakarana ny maripahana ambony indrindra ho an'ny voatany sy ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy. Fa avy eo moa no ahitantsika ny tena mahakasikasika an'izay mazivahana ihany koa ny vao maraina ny zavona raha ho an'ny voatany ka toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia misy ny orana malefaka ho an'ny district an'Antsiranana voalohany sy faharoa ny any amin'ny district ny Vohimara mety voakasika izay ihany koa ny any Maroantsetra sy Mananara varatra ary koa ny any amin'ny district ny Manoro, Marilambo, Nosy-Varika mety hitatra hatrany amin'ny district ny Mananjaro izany. Ho an'ny ilany atsinanany faritra Sofia sy ny faritra loatra Mangoro kosa indray mandraona mety arahinerika indraindray ny ambiny moa dia maina tanteraka. Ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana malefaka zany hoe mbola hitoy izay ho an'ny faritra Vatovavy mety voakasika an'izay moa ny Morotsiraka no miandry an'izay orana malefaka miatoato izay. Mety ahitana tandrivindraona ihany koa ho an'ny district Anambanja sy Ambibe ary ny an'ny Nosy-Be ho an'ny Takariva ny any amin'ny faritra Sava sy Ambatsoa ny Analanjirofo kosa indray dia mandraona ny andro ary mety arahina orana tandrivindraona izay ho an'ny atitan'ny faritra Melaky sy ny district ny Miandrovazo ny ambiny kosa indray dia anjakany masoandro amin'ny ankapobeny raha ny maripahana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny voatany mety hiakatra hatrany 20 moa izany ho an'ny faritra Matsiatra ambony ho an'ny Morotsiraka atsinanana kosa indray 20 celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 1 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripahana vinavina. Ny alahady kosa indray misy ny zavona vao maraina ho an'ny ilany atsinanany voatany sy ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara manomboka ny Vatovavy ka hatrany amin'ny faritra Anosy. Ny tapakandro hariva mety ahitana orana tandrivindraona ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary ny any amin'ny district ny Nosy-Be sy ny any Ambanja ary koa Ambilobe izay mety mbola ahitana izay orana tandrivindraona izay hatrany moa ny tapakandro hariva na any amin'ny Takariva ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro mandritry ny tontolon'andro ny alahady izay. Ny maripahana kosa indray miakatra hatrany ny maripahana raha ho an'ny voatany satria dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo izay maripahana ambony indrindra izay ary ny Morotsiraka ihany koa dia ahitana fiakarana 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripahana vinavina ho an'ny ilany andrefana Madagasikara maritra 30 degré celsius ny maripahana ambony indrindra hitantsika amin'ny faritry Melaky. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy na any amin'ny mpiandohan'ny herinandro zany dia mety ahitana tandrivindraona ny Takariva ho an'ny faritry Melaky ny any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinankaratra sy Moromania mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny district ny Taolagnaro ary koa ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay miakatra hatrany moa ho an'ny voatany satria dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ho an'ny voatany raha toa ka manodidina ny 30 ka hatramin'ny 3 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia izay indray ny météo tamin'ny ity an'io ity rapitso indray ny fotoana manaraka veloma toka.